Kazakaza daholo elaela zay tsika tsy tafana tatao anatin'ity page ty tao anatina vlog kely mahafinaritra ohatran'izao zavatra hita alisany ao ambany io aloha dia fihaonana mahafinaritra be niaraka tamin'ny pitrapitra panao resaka skincare coréen anisan'izay tia azo tsara tarehy ny anaty hoe midoka tena koa sara fa saratry ny vavana diandela fa tena tsara tarehy be ny produit an'zareo ireo tao foana ny fidy an'ireny karazana produit manatsara tarehy ireny dia amin'izao zao zareo lasa mamonao zavatra vaovao indray zavatra ataon'zareo zao amin'izao io resaka soin du visage zany hoe tena makany lisany ny akaty fotsiny misy an'zareo ampitany iska makopatana daholo mipenatra iskama rehetrarehetra dia kopatanany ihany koa ekipanipitra efa ela ty vidéo ty nytourneko satria araky ny italisany maintimainty voloko mampatonga aloha zavatra zaina be ny alefako ambany ao na zany fakira italisa zany resaka zavatra mahakizitina be androany ireo dessin animé rehetra na sosotra na nijery anazy tambola kely zany isany tena zaza tena farak'izay fanana dessin animé be mihitsy ny thème mariageko tamin'izany ary mbola Walt Disney izany koa nanana ny sokajina dessin animé farak'izay tsy tiako dia mbola zaiko anisany tsy tataraiko anisany daholo hoe ina avy dessin animé tena tsy tiako indrindra roapolo be zao ny dessin animé tena natsiravina anao nijery anazy tambola kely raikitrary avy aty position dessin animé tena natsiravina ana babara aza raha tadidiny lisany déjà zavatra iraisany reto dessin animé rehetrarehetra reto dia resaka design sy graphisme na le design zany satria neraka be any masoko nijery anazy mbola ao anatin'ilay sary manakorotana zanakatodoa laharana fahasivy amby folo asa raha tadidiny lisany ogiele kafara endatraka zany teo amin'ny folo taona daholo nijery an'ireo dessin animé reto fa ogiele kafara fa manomboka dia efa henoko daholo ny charge mentalana zaza folo taona efa nandreraka be anany ny any am-pianarana tonga ianao mba hiala voly dia ogiele kafara nandeha tamin'ny télé andrasina asika pahany kely fotsiny le izy naninana sady nanisany napahany kely laharana fahavalo amby folo iza nahazo fahafilaretana teo ampijerevana malheur de Sophie tsy mbola nahita fifaliana mihitsy tamin'ity dessin animé ty niezaka ny graphisme ny dessin animé mantsy nitovitovy tamin'ny Tom Sawyer tamin'ny Boba reny efa niezaka mba nijerijery Tom Sawyer sy Boba ihany amra dia mba misy fotoana mamina dia hoe misy hoe mama maty ohatran'izany ary fa ity malheur de Sophie ty dia aloha le titre hoe malheur de Sophie zany hoe fahoriana fijaliana ny fiainany indriry Sofia laharana fafito amby folo ngamba tafitra ao anatin'ity sokajina dessin animé natsiravina nandrindry ity daholo dessin animé rehetra natokana ho an'ny ankizilahy ty sura fa ny vehivavy koa tsy dia nakafian'izy ity foot de rue déjà za tsy tia foot tsy tia de rue dia fitambaran'ireo zavatra rehetrarehetra ireo zany hoe misy fotoana tsisy zavatra jerena amin'ny télé dia tsy fahy tsy miaritra indrindra mijery anazy fa tsy nety tafiditra mihitsy tambola kely mbola ao anatin'ny resaka baolina ihany izy ty ngamba tsy tamin'ny taona sivifolo fa somary talolo kely fa nandeha be mihitsy amin'ny télé tamin'izay mbola kely raha tadidiny lisany Olive Tom mbola resaka fota ihany ko en fait nena rehefa resaka fota dia efa tsy mety tamiko mihitsy naplay an'ilay tamin'ny télé fotsiny ataon'zareo intercalé le izy ohatra asindra le dessin animé ho an'ankizilahy dia dessin animé an'ankizilahy aorianan'ny Olive Tom ohatra misy wings dia mba miaritra Olive Tom teo laharana fa efatra amby folo tena natokana ho an'ankizivavy ty tsy dessin animé fa film ho an'ankizy H2O mampiomehy be za tena anisany tena tia sirène zay nampatonga anahy zitina be rehefa mijery film jeunesse d'animation ty en fait le tsy dia tena miresaka le sirène fa miresaka fiainana adolescent zany hoe tsy tena mitsofoka ao anatin'le italisa le vif du sujet misy an'le izy moa ny anarany Cody moa ny anarana film resaka sirène iny dia tena hitan'lisa mba miresaka momba an'le sirène zany hoe ny anatomiana sirène fa ity tena vitsy kely resaka sirène fa resaka ny fiainatrareo amahadolantsetoatrareo mipedipedy zay tsy dia tiavako anazy laharana fa tena amby folo tsy resahako lava be satria tsy nijereko mihitsy le vao mijery any apahan'le sary fotsiny dia efa tonga daholo izy hoe tsy tiako na dia mety misy tantara mety milay ary dia tsy afaka dia misy zavatra ho resahako momba ny code de Lio koa za tsy tia zavatra tsy haiko simba be maso tamin'ireny satria ohatra tsy dia tia 3D be donc tsy dia mahita lazaina satria tsy nijereko le izy fa le sary fotsiny dia efa tsy tiako laharana faharoa amby folo Cédric ohatran'le Titeuf endrikely zany satria compareiko le izy Cédric sy Titeuf bandy kely tara tamina sipa kely matsiravina ny ampianarana misy tantara iraisana kely fa i Titeuf manana personnalité fa i Cédric ohatran'ny hoe za tsy haiko tsy misy peps mihitsy dia tsy nety tafiditra tamin'izy mihitsy laharana faraiky amby folo mbola misy mijery izy hatramin'izao fa za tsy tiako mihitsy ny any dessin animé misy bibibiby miteniteny ty mba limita zany hoe manana endrikendrika olombelona ohatra ny endry Mickey ohatran'izany fa i Garfield tena tsy mba tiako mihitsy ato feo Garfield
tsy haiko pahatsiravina be no maheno an'le saony efa haiko mihitsy tsy maintsy teny driko ake za pahatsiravina be mihitsy mihatra zay no mampatonga namezaka miteny moramora ankehitriny sady tsara micro io zao dia fantatra fa tsy voatery milelalela be mihitsy fa feo Garfield vao maheno an'le feo fotsiny dia tsy maharitra dessin animé ka hatramin'ny farana fahafolo ity biby ity tsy miteny fa le tantara mihitsy tsy dia tiako tao anatin'le izy marsupila mihitsy dessin animé miresaka mombanakeo io foana natao resaka isakazay mietsika laharana fahasivy reto tafiditra tonga dia atao dessin animé karazany anankiroa le izy iray kely dia iray ngeza Congo junior dia Congo bibibiby ataonareo miteniteny resaka basket koa le izy amin'ny tsy mampafinaritra mijery anazy eny rehefa resaka fanatanjahantena ao anatina dessin animé fotsiny zany dia efa tsy laharana fahafito Lucky Luke ay tsy tiako Dalton mahafinaritra anahy Dalton ohatra mba misy tantara en fait zary mahita hoe Dalton mbola manana charisme koa tsy hoe charisme zany fa mbola misy zavatra mampiomehy kokoa satria ny zareo personnalité anankiefatra fa i Lucky Luke mankalehibe be mijery anazy sao dia hoe olona misy sanjila be fotsiny dia normal be koa sary Dalton raha tsy tia anazy laharana fahaenina mitovitovy kely amin'ny le malheur de Sophie ihany fa ohatrany hoe version lehilahy kely Marcelino tia koa ka dessin animé tena hoe tsisy anjara masoandro mihitsy ho an'ity zazy ty Fetiny zany tena marina ijerevako dessin animé mba hamparavoravo sy hampamiramirana ny fiainako dia rehefa ohatra hoe dessin animé vao maika mamparose be anao tontolo andro satria za efa zaza sentimental be mihitsy hatramin'izay dia za mora makapo dessin animé be mihitsy dia aleoko tsy mijery rehefa dessin animé mitondra fahoriana ho anazy laharana fahadimy dessin animé mbola natokana ho an'ny ankizilahy ihany tafiditra ao anatin'ilay kategoria le fanatanjahantena satria resaka arts martiaux mikombine an'le hoe sady dessin animé anankizilahy dessin animé misy biby dessin animé misy fanatanjahantena le tortue ninja tsy haiko alisany fona mandra-pakafy tortue ninja fotrany maloto zany ho le télé rehefa mandeha tortue ninja laharana fahaefatra mitovy anao gele ka fara ihany manakorotan-tsaina mijery ity dessin animé ity tena hoe misy avorita karaha zavatra tokony lamina ary za mila fatatra lesana za misy TDAH zany hoe mikorotana zanakady dorako rehefa mijery zavatra mikorotana dia les zinzin de l'espace dia zany olo ianarana hoe zinzin nefa za zazakely amin'izany efa tsapako be ny zavatra tia les zinzin tenenina hoe vao mijery aty atao za dia misy fahavoaza laharana fahatelo fisin'ity dessin animé ty ihany no tsy fitiavako biby miteny la bande à Picsou en fait ny tantara la bande à Picsou mihitsy ny mandreraka be hoe dessin animé nefa ny tantaran-jareo tantarana zavatra sérieux be recherche-na trésor resaka finance Picsou resaka politique ho ana efa lehibe zao zao tiako mijery Picsou tokory na lehibe dia fa tamin'izaho mbola kely eto ohatrany hoe zavatra matotra be laharana faharoa ohatra na pisy anxiété anazy anao mijery aty la famille de la jungle za tsy tia an'ilay aventure ohatran'ireny ohatrany anahy manokana zao za efa niaina tany ambanivohitra be dia tsy nahafinaritra anahy mihitsy mijery an'ilay fiainan'ny zareo tsy dia tena afaka dia micommenté loatra firy koa fa satria tsy dia nijereko ilay izy fa nijery épisode ray teo amin'ny la famille de la jungle angamana dia nijanona teo dia farany laharana voalohany any dessin animé tena nahatsiravina nandrina ilay izy plagiat raha mba plagiat hoe nangalanao tahaka nefa mba mbola mihoatra ilay original fa vao maika ilay izy fa Digimon tena niezaka nijery fa manina tena nao zavatra dia tena natao hoe tia Pokémon dia tia Digimon le anarana atao mitovy le concept atao mitovy le tantara koa ohatra hoe te hanjaka eo anivon'ny Pokémon ao ny sacha dia ohatr'izay koa ny za moa tsy nijery an'le anaran'le tamin'ny Digimon dia zay mbola nao dessin animé full tiako indrindra ihany koa dia misaotra betsaka mipitra sponsorisé an'ity vidéo ty séance fanadiovana tarehy anankiray ao amin'izareo tena naharitraritra teo amin'ny ndray teo andeha hatramin'ny massage des pieds ny relaxa kokoa lisa nijery tao ambara dia exitiny lisa nijery taty ambony tenenanao anaty commentaire hoe iza ireo dessin animé tsy tiany lisana dia izay kosa ireo dessin za mbola tenena aloha le tia lisa fa le tsy tiany lisana sy ny antony tsy tiavany lisana anazy zay biso be daholo amin'ny 90 tsy mety olon-dehibe aorina amin'ny relax sao dia anao vacances kenany Sainte Marie ty amin'ny la Thierry Lona fa ny toerana io lesana dia an'lisany rehetra ny toerana ray manontolo ny plage ny lakozia ny trano sy ny espace rehetrarehetra zany hoe tsisy vahiny afaka oatra ny lisany dia ka mafianakaviana mety tsara mihitsy na tadidio ilay toerana Thierry Lona tany Sainte Marie bisous